Miarahaba antsika rehetrarehetra. Inao fahasalamatsara sika ny tokantrano. Iresaka mikasika ny chemtray isika androany. Efa niresaka dia sahatsika ihany izy tsy tamin'ny fotoana nanaovana vidéo resana tamin'ny resana mikasika ny projet ARP. Fa androany kosa indray aloha dia anadiady kokoa mikasika ny zany chemtray zany sika ny dikany ary ny zava-doza izay azo avy amin'izany. Misy sombitsombina vidéo izay nalaiko taty Anisy. Iny atao hoe chemtray. Reto no manova ny toetrandro, manova ny mahatonga an'ilay orana, varatra amin'ny tsy fotoam-baratra na rehefa tsy fotoana filatsan'ny orana dia latsaka ho azy ny orana. Itony le tenenina io zao misy anankiray sika mba zomeko raha ohatra ka azo hoe iny zao misy avion kely anankiray dia ataon'olona hoe avion fa tsy avion iny fa juste hoe le avion perturbateur mandataka an'ilay orana sy manova toetrandro. Dia io izy hitanareo tsara. Voilà Anisy voilà. Ny chemtray dia vovon-javatra fotsy izay chimika ary aparitaka eny amin'ny habakabaka. Avy eo miafina ireo miaramila amerikanina no manaparitaka azy io. Ny mianaparitaka amin'ny toerana avo izy io ary afenina ny vahoaka ny tena asany sy ny antony anaparitahana azy. Noho izy raha miaramila miafina zay dia hiadikevitra be izy ary samy manana ny fomba fijeriny ny tsirairay. Toy ny Greenpeace zao dia tsy manaiky ny hoe zava-doza ho amin'izao tontolo izao izany chemtray izany fa amin'ny fijerin'izy ireo dia zavatra natao mba ambahana ny olana fiakara ny maripana ny tany na ny réchauffement climatique. Ny sasany kosa indray dia mifanohitra tanteraka amin'izay toy ny fijerin'ny Mike West sy Dr. Cole. Efa nanomboka tany amin'ny 1990 no nanomboka nanaparitaka ny mikasika ny zava-doza miantraika amin'ny tany sy ny olombelona izy ireo. Ny chemtray dia natao mba ifehezana ny vahoaka, anovana ny toetrandro, fifehezana ny fiterahana ary manisy fiantraikany fahamombana eo amin'ny olombelona na vehivavy io na lahy. Akoatry ny vokatra chimika izay atao ao amin'ny sakafo mba anakanana ny olona mba tsy hiteraka maro ary mba hanome vahatra ny fahamombana. Ny chemtray dia apinga chimika izay misintona ny apahany taramasoandro ary mampihena ny taratra ultraviolet. Marina kely aloha fa ny hoditra n'ireo caucasiana na ireo vazaha dia tsy mahatanty io taratra ultraviolet io. Zany hoe raha tena mandinika isika zany dia natao fanahinina io chemtray io izay mifehy ny toetrandro mba anahenana ilay masoandro sy ny tara masoandro ultraviolet. Noho izy ireo tsy mahatanty ny ultraviolet no antony nanovan'izy ireo an'izany chemtray zany. Ny sasany izay mandinika ny mikasika zany chemtray zany dia manome fahamarinana ny chemtray satria noho ny fampiasana ny voka-traratra na effet de serre. Ny effet de serre dia fizotra voajanahary vokatry ny heriny habakabaka sy ireo zavatra samihafa mikorina izay mandray anjara amin'ny hafanana eo an-tanin'ny planeta. Ny fiheverana izany mekanika izany dia ilaina anazavana ny maripahany hita maso eto ambonin'ny tany sy ny Venus. Ny rafitra masoandro dia énergie thermique izay manandanja voaray avy amin'ny planète na avy amin'ny taramasoandro amin'ny tsy fisian'ny atmosphère ny planète dia mamirapiratra tanteraka ohatra ny vatana mainty. Vatana mainty zany dia amin'ny resaka fizika dia manondro zavatra tonga lafatra izay manintona tsara na mifoka tsara ny enerjika elektromagnetika izay azony. Na ny fampiasana izany fiteny effet de serre zany dia mba ho ampahany amin'ny fanitarana ny resaka réchauffement climatique izay nateraky ny entona vokatry ny halatra izay manakana ny fieritreretany ampahany thermique.
Ny fitantanana ny toetrandro no tandrony tafika matetika miaraka amin'ny voka-dratsy ho an'ny mponina sy ny tontolo iainana, indrindra amin'ny alalan'ny fampiasana ny système ARP. Nanomboka tany amin'ny taona 1990 sy 1970 dia efa nanomboka ny fanandramana mialoha izay nototosainy ireo tafika anabakabaka ao États-Unis ary nandritra ny adiny golfa ihany koa. Raha ny mikasika ny fanovana ny toetrandro kosa indray dia ny fomba fiasan'ireo géo-ingénierie no ampiasain'ireo tafika amerikanina anabakabaka ireo. Ny géo-ingénierie dia efa nanomboka ny ampiasa izany fomba fanovana toetrandro izany. Ny fomba fiasan'izy ireo tamin'izany fotoana izany dia ny fanaparitahana sombi-taratra, ny taratra ao anatin'ny atmosfera avy amin'ny alalan'ny ballon na avion na fusée. Maro dia maro ny zava-doza vitan'izany chemtrail izany, ohatra ny tanjona ara-toekarena, ny fifehezana ny toetrandro dia mba ahafahan'izy ireo mifehy ny ampahany ekonomika ny firenena ara-tsosialy, ny fambolena. Ohatra ny figafiana mangina, ny fambolen'ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fampiakarana ny rotsakorana, ny oram-baratra, ny rambon-danitra ary ny hainandro ary ny hafananonja. Ny fanandramana ny fifehezan'ny demografika ary fampiasana ankolaka ny chemtrail na ireo voan-javatra paritaka eny amin'ny habakabaka dia natao mba hampihenana ny fiarovan-tenan'ireo faritry ny mponina sasatsasany amin'ny alalan'ny fanaparitahana virus na microbe. Ny faniriana hifehy ny toetrandro izay iarahan'ireo tafika amerikanina miaraka amin'ny système ARP dia fanelingelenana ny fifandraisana na ny communication, izany hoe ny fitsikilovana izy ireo ny fifandraisana antso-antarbia na fiampiasana solosaina, indrindrandrindra ny fitsikilovana izay ataon'izy ireo mivantana amin'ny alalan'ny réseaux sociaux rehetra, na io Facebook, na io Messenger, na izany WhatsApp, na izany YouTube, rehefa réseaux sociaux dia voaelingely ary voatsikilo, zany hoe tsikilovin'ireo tafika anabakabaka, tafika miafina. Ny fanelingelenana ny abakabaka ihany koa dia izany dia anisany fanaovan'izy ireo, fampiasan'izy ireo ny chemtrail mba ahafahan'izy ireo manaparitaka ireo entina chimika ireo mba hifehezana ny vahoaka ny amin'ny fihoarana zaza-anteraka. Ny fifehezana fiterana dia ny politika pirenena isan-karazany na ny fanjakana dia mikendry ny anovana ny tahany fitomboan'ny firenena, ampahany amin'ny fandrafetana fianakaviana izany, ny fidirana amin'ny fanabeazanaizana ary ny fampitsaharana an-tsetrapo, ny vohoka, ny fitondrana vohoka dia mety ampihena io tao io na io tahany io fandridram-pianakaviana io. Tamin'ny vidéo système ARP izay efa nataoko ho an'izay natadidy dia nisy fiantraikany be da be amin'ny zavatra eto ambony tany ny esena ny fanoharana izay ataon'izy ireo. Taty a France nisy trondro maro izay maty ho azy, tany Indonésie, tany Amerika misy karazana biby maro de maro maty satria i chemtrail izany dia miara-miasa amin'ny projet ARP tanteraka. Eo ihany koa ny virus na ny bakteria ataon'izy ireo ao anatin'ny vaksiny izay hoentin'ny reto Croix Rouge na UNICEF reto any amin'ireny toerana reny, le teneniko foana moa le hoe ataon'izy ireo ny guerre dia rehefa misy ny guerre dia tonga ny Croix Rouge sy ny UNICEF sy ny tariny andeha hizara sakafo, fa ilay sakafo feno bakteria, ilay sakafo feno produit chimique ary ilay vaksiny sy fanafody izay misy chimique ampihena ny tahany olona ateraka manisy mapititra virus na cancer ao anatin'ireny olona ireny, satria tian'izy ireo ahena ny zaza teraka avy any Afrika, avy any amin'ny toerana izay andalam-pandrosoana na mijaly reny na any Madagasikara ihany koa dia anaovan'izy ireo izany fanoharana zany. Le chemtrail zany le vovon-javatra aparitaka eny amin'ny habakabaka misy azy, manova toetra, mahalasa
romotra lava ny olona na malahelo lava lasa mamomba ny olona eto ambonin'ny tany ary ny anaovan'izy ireo azy manokana dia mba hikontrolen'izy ireo ny hainandro zany hoe ny taratra ny taramasoandro satria le ultraviolet direct mandeha amin'ny hoditra izy ireo tsy zakan'ireo caucasiana na ireo vazaha reo le ultraviolet dia ny natao express natao fanahiniana mba hibloquena hicontrolena an'izay masoandro zay ka avy amin'izany no mahatonga ny eto ambony tany miova tsiraindray lasa misy canicule misy hainandro be tsiraindray lasa misy tornade misy rampidanitra misy rivodoza misy tsunami ny tariny dia noho ny fiarahan'izy ireo miasa amin'ny projet ARP. Zay indray aloha ny androany dia manaraka tohizako le resaka fandridram-pianakaviana zay dia mbola ho tohizako ihany koa mikasika ity projet ARP ity ihany na ny zava-doza zay azo avy amin'izany ataon'ireo chemtrail zany. Isaorana betsaka nanaraka hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray manaraka dia azadino miabone azadino manao commentaire dia manome fotoana indray manaraka veloma daholo.